Midiratsika vetrany ary ny antsipiriam-baovao. Enjato tapitrisary ary isan'andro no vola lanina mba tsy hampisy délestage eto Antananarivo amin'izao hoy filoham-pirenena tao anatin'ny fandaharana manokana nataony omaly. 20 miliara ariary isam-bolana araka izany no tsy maintsy amenon'ny fanjakana ny volany orinasa Jirama ka tsy maintsy andrimbinana ny teti-bola ny ministera tsirairay raha ny fanazavany. Nambara ny filoham-pirenena ihany koa moa fa mampametra-panontaniana ny mety isian'ny olona mamboly korotana sy mahazo tombotsoa amin'izany eto amin'ny firenena manoloana ny fanapahana herinaratra enina atao any amin'ny toerana nisy ireo mpifidy azy. Tatrizay avetrany ary. Efa nampafantatra ny orinasa Jirama mialohan'ny galana Rafinerie Tomasina tamin'ny fikatoanany orinasa ny ray sy ny 2 Novambra 2024 lasa teo, saingy tsy nisy rototra ny tompon'andraikitry ny Jirama ka nahatonga ny délestage mahery vaika nisy teto Antananarivo hoy ny filoham-pirenena tao amin'ny televizion-pirenena Omaly Al. Nidina teny tokoa niaraka tamin'ny mpanao gazety fa ny zavatra nisy za midina eny eo hoe tsy tokony nisy délestage tsony. Efa nanoratra tany amin'ny Jirama tany amin'ny tompon'andraikitra ny galana Rafinerie terminal zay mitahirana ireo solika zany hoe izahay de tsy asa fa congé ny zoma 1er sy ny asabotsy 2 fa mba programmeo ny afahanareo maka ny solika fa tsy taitra tsy rototra tsy mandefa ny communication tsy misy anticipation na hoe fijerevana milony zavatra mety hitranga. Inona ny zavatra nitranga tsy nisy solika naterina zany teto Antananarivo nahatonga n'ireny délestage lava reny tamin'ny alatsinainy teo zany. Zany hoe ahoana moa efa mamety tormarque nefa tsy arana le tormarque. Mbola saika ireo toerana nisy ireo mpanaraka azy aza no nisy ny fahatapahan-jiro nandritra ireo 2 andro ireo ka nampametra-panontaniana raha misy mahazo tombotsoa amin'ny fisian'ny korotana hoy ny filoham-pirenena. Fa ny zavatra nagaga tamin'iny alatsinainy iny dia ireo quartier populaire, ireo quartier tena hoe zay tsy maintsy miresaka an'izany moa tsika tena hoe olona mifidy olona mpanaraka no tapaka daholo lazaiko amin'izany ohatra any Akasina. Lazaiko amin'izany ohatra any Akasina, any 67 hectares, any Andotapenaka, hatrany Itosy. Ary ny ampitson'iny Talata dia nainga mbola ho tapahana ihany koa ireo quartier ireo misy an'ireny efa korotana ny tranga ireny zany. Mampametra-panontaniana zany hoe maninona mbola ao anatin'ireo quartier zay nisy ny gafy, nisy ny sopatra. Ao anatin'ireny moa dia fatatsika tsara fa nisy andian'olona voakarama zay nidaroka ny olona zay nandeha moto. Tao 67 heures moa efa niverina ny jiro dia mbola misy mandoro pneu ihany. Zany hoe iza no miny anakorotana eto amin'ny firenena ary iza ny azo tombotsoa amin'ny fisian'ny korotana eto amin'ny firenena. Nambaran'ny filoham-pirenena moa fa tsy maintsy miditra amin'ny fampiasana ny centrale thermique mandeha amin'ny menaka mavesatra sy ny vondrona mpiara herinaratra mandeha amin'ny solika ny Jirama no ny fienany ny famokarana herinaratra ao Andekaleka. Tsy maintsy misy hoeza ny fandaniana amin'ny fampiasana ireo fiara be mpitatitra solika. Mitotaly 100 tapitrisa ariary isan'andro ny fandaniana tsy maintsy atao io mba tsy hisiany ny délestage hoy ny filoham-pirenena. Raha tiatsika zany tsisy délestage dia tsy maintsy mampiasa n'ireo groupe thermique isika. Manampy zany isika satria fampiasana n'ireo groupe ireo zany dia mitetina 600 millions d'ariary isan'andro. 600 millions d'ariary isan'andro no tsy mampisy délestage eto Antananarivo, zany hoe 18 milliards d'ariary par mois no tsy maintsy fenon'ny fitondram-panjakana amenona ndray ny volan'ny Jirama mba hividanana solika. Ary ny gasoil zay zany le groupe mampiasa ny violon fa ny gasoil zany dia mampiasa tsika eo amin'ny 300 na 500 millions d'ariary isan'andro. Lay groupe nitsidiatsika teny le hoe TAC 1 sy TAC 2 le nitsidiatsika teny Ambohimanambola sy misy groupe ihany koa ny Henri Fraise zay mampiasa ihany koa gasoil. Noho ny tsy fananany Jirama vola nefa tsy mbola voalohany Jirama ihany koa ny vidin'ny solika avy amin'ireo kompania mpamaty solika ka mahatonga azy tsy mety hanome solika azy ireo intsony. Tsy ampy ny volan'ny Jirama dia nanao engagement ny fitondram-panjakana
hoe ny fitondram-panjakana zany rehefa natao ny calcul ny vola tokony miditra amin'ny JIRAMA sy ahafahan'izy ireo miatrika an'izany zavatra rehetrarehetrany dia nanao engagement ny JIRAMA hoe andova ny 6 milliards d'ariary. Ny fitondram-panjakana nanao engagement hoe andoa 30 milliards d'ariary. Fa ny zavatra mitranga dia zao ny JIRAMA zany rehefa tonga ny farany volana dia tsy mandoa an'le 26 milliards izy fa mety 16 ihany ny alohany fa ny eta mandoa an'le 30 milliards afoana. Dia rehefa tonga ny farany taona dia miteny zany ny orinasa mpamaty solika hoe raha tsy alohan'ny fanjakana ny vola tsy nalohan'ny JIRAMA dia tsy ilivre solika intsony zay. Zay natonga le fatapahana teo. Noho izany indrindra no tsy maintsy ampianarana ny teti-bolan'ny ministera rehetra mba ahafahana manefa ny volan'ny JIRAMA ho an'ireo kompania mpanavatra solika ho ihany Andrajoelina. Marary amin'ny fitondram-panjakana hoe rehefa tonga zany ny farany taona rehefa ratsy ny fitantanana teo anivon'ny JIRAMA dia tsy maintsy ny budget amin'ny ministera rehetrarehetra indray zany no aheny andoavana amin'ny volan'ny JIRAMA. Ny antsika moa ny valala misy fa miplaza koa mahay rehefa misy zavatra kely zany afaka hitarina dia ny amin'ny zavatra tsy tokony hitarina no hitariny ny hafa. Ny zavatra nyteneniko ohatran'io rehefa hoe tonga ny farany taona rehefa ohatran'io zany ka tsy ampy ny vola dia tsy maintsy misy anesorana daholy ny budget ny ministera iray manontolo hoe misy fotoana zany hoe anisany no nandrombinany ny budget ny éducation nationale hoe noho ny tsy fahampininy ao amin'ny JIRAMA dia reto table banc reto aloha anesorana fa nanesorana daholo na ny solika rehetrarehetra ny crédit carburant ny ministera rehetrarehetra ny investissement. Nambaran'ny filoham-pirenena ihany koa moa fa isy ny fanaraha-maso ny JIRAMA amin'ny famaritana ny vidin'ny herinaratra omena ny mpanjifa manoloana ny fitangan'izany amin'izao fotoana izao. Fa tsy azo atao intsony ny manondraka zaridaina sy bozaka amin'ny rano ny JIRAMA fa mila mitsitsy ny rehetra ho ny filoham-pirenena tao anatin'ny fandarana manokana ny vahiniana ny alina. Efa tsy ampy hatrany amin'ny iray hetsy metatra toratelo mantsy ny rano vokarina eto Antananarivo amin'izao ranonambarany. Mitombo isan'andro nefa filana rano io saingy tsy miova ny fototra-avitrasa ho ihany nambarany tamin'izany. Tatra izay ankiwary. Tsy ampibetsaka noho ny filana rano eto Antananarivo ny famokarana rano amin'izao kanefa tsy misy fanavozana mihitsy ny fototra-avitrasa hoy ny filoham-pirenena. Ny zavatra rano ilayntsika eto Antananarivo renivohitra dia 300 000 mètres cubes isan'andro. Zay ny rano ilayntsika. Ny zavatra production antsika nefany dia 200 000 mètres cubes isan'andro. Raha zay calcul zay zany dia tsy ampy 100 000 mètres cubes isan'andro ny eto Antananarivo. Io zany zay io tsy ampy io amizana rano an'ireo zay efa manana JIRAMA fa mbola be dia be jerevy tsara ny ary indray moa mbola manao branchement foana koa ny JIRAMA be dia be ny trano miorina eto Antananarivo isa-taona. Zany hoe ny filantsika zany mitombo fa ny fototra-avitrasantsika tsy navozana. Mba hialana amin'ny fandaniana rano araka izany no nametrahana ny fepetra tsy azahoana mandana rano amin'ny tsy tokony ampiasaina hoy ny filoham-pirenena. Efa nametraka zay ny toromarika ary eto dia malazany rehetrarehetra hoe mamila mahay mitsitsy koa tsika rehetrarehetra. Ka ireo vila rehetrarehetra, ireo olona zay mampiasa manondraka zaridaina mandany rano amin'ny tsy tokony ho ampiasaina dia eto amin'ny teny hoe efa nisy décret ny raisina arrêté ny raisin'ny ministera hoe tsy azo ataony manondraka ny bozaka, tsy azo ataony manondraka zaridaina fa aloha ampiasain'ny olona satria ao anatina vila anankiray ny miorasify rehefa manondraka zaridaina izy mandritra ny adiny 5 nefa iny rano anondrana zaridaina iny efa ho ana fokotany anankiray ka raha misy vila 100 zany eto na 7 dia efa ho ana fokotany 7 na ato Ambotsotra raha mijery nareo ao amin'ny zaridainao maina be ny bozaka ao satria interdit tsy azo atao ny manondraka amin'ny rano ny JIRAMA satria misy olombelona mbola mila ny rano fa tsy ny bozaka akory ny mila rano. Mbola nanamafy moa ny filoham-pirenena raha niresaka momba ny olan-drano fa fantatra fa misy olona manan-karama mba hisiany korotana eto amin'ny firenena. Tsy mety satria misy olona mini manan-korotana, misy olona minimy gafy taon'ireny fotoana tamin'ny latsinainy sy talata ireny satria olona anatitra rano
any amin'ireny fokotany reny a dia sakanana ny camion dia vonoina lay chauffeur iny ko daolany iny zavatra misy misy niditra hôpitaly mihitsy zany hoe misy olona fantatritsika mihitsy a fantatritsika izy reny manakarama ny anankirotana manakarama ny tsy hitondrana sy hirosoana vaolana eto amin'ny firenena zany zavatra any dia milohantsika ary tsy maintsy maka mifepetra mikasika an'ireny olona minimika afireny koa isika isy araka izany ny fanavozana ireo fantsondrano rehetra efa potika amin'ny Antananarivo iny filoham-pirenena. Fato lasany vahoaka indray no nomeny filoham-pirenena Andry Rajoelina Baiko Omaly fa tsy ny teknisiany Jirama anatanteraka ny asa hoy Gérard Andrialemiro Vasson filohan'ny filan-kevi-pitantanany Jirama tamin'ny fitondrany Amiral Didier Ratsiraka lasa amin'ny alalan'ny Facebook sy ny TikTok raha teo hoy izy ny fanomezana Baiko amin'izao fotoana izao izay tsy mitovy mihitsy tamin'ny fomba fiasa sy ny fomba fanomezana Baiko tamin'ny filoham-pirenena hafa tany aloha nambarany ihany koa moa fa mampana ny mahita ireny Baiko miverimberina nataon'ny filoham-pirenena teny Ambohimanambola sy tao amin'ny TVM Omaly ireny Tojo Rabefaritra eo amin'isany Andry Rabesotra. Karazan'ny fanalana fanadinana fanondronana deuxième session ny fandarana mikasika ny Jirama nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin'ny televiziona malagasy Omaly hoy ny filohan'ny filan-kevi-pitantanany Jirama teo aloha Gérard Andrialemiro Vasson androany mitovy tanteraka amin'ny resaka efa nataony teny Ambohimanambola tamin'ny 30 oktobra mantso izy no notenen'ny filoham-pirenena tao amin'ny fahitalavim-panjakana Omaly ary mbola ahina izy troisième session indray aza io fanomezana Baiko famahana ny olana fahatapahan-jiro sy ranio hoy ity PCA ny Jirama teo aloha ity. Ny président zany a fa niteny teny Ambohimanambola pratiquement mbola ny zavatra teneny teny Ambohimanambola ihany a naveriny teo a fa sous une autre forme zay ny fahitako anazy dia ohatrany hoe filazana ankizy azy moa hoe nga première session zany teny Ambohimanambola dia deuxième session ny Omaly ka ity Baiko miverimberina tekatra mampanahy satria matoa miverimberina ny Baiko na le olona baikoina sy manaza ny Baiko na ny Baiko amena anazy sy mazava aminy dia izay zany manahirana zay dia raha izay ny zava-misy dia atahirako hoe izy troisième session eo a. Ny fomba fanomezan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Baiko mihitsy no tsy mitovy intsony amin'ny fanomezana Baiko tany aloha hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Sy fomba fanomezana Baiko mahazatra anay a ny fataon'ny filoham-pirenena reny mety ho azy binina angambany zahay dia sy mahafantatra hoe ireny ange fanomezana Baiko vaovao e zany hoe le fomba fanomezana Baiko zany a mahazatra anay azy binina sy ny vahoaka no omena Baiko fa le olona natanteraka ny asa izay zany a mahatonga anahy miteny aminao sarotra amiko ny anao commentaire amin'ny fanaovan'ny président Baiko reny fa sy ny fanomezana Baiko mahazatra anay zany satria lasany amin'ny tambazotra ny serasera sosialy tahaka ny TikTok sy ny Facebook no manome Baiko ny filoham-pirenena dia toa lasany vahoaka indray no nomeny filoha Baiko fa tsy ny teknisiana nantanteraka ny asa hoy ity PCA ny Jirama teo aloha ity. Ny fanomeza Baiko amin'izao fotoana izao zany mandeha Facebook mandeha TikTok mandeha zao rehetrarehetra zao any amin'ny Facebook mahita mitandremana hoe vahoaka malagasy fa ngasy vahoaka malagasy olona nanao ny asa teknisianao Jirama ny nanao ny asa fa sy ny vahoaka malagasy sy hitako izay ampitahoana ny vahoaka malagasy amin'izany. Noraisiny Gérard Andrialemiro Vasson ohatra ny Baiko nomeny filoha Frantsay Giscard d'Estaing tamin'ny fotoana nidirany la Frantsa tamin'ny fampiasana ny angovo nokleary. Na tamin'izany asa tany andafo zany nanome Baiko ny filoham-pirenena Giscard d'Estaing nanome Baiko ny Georges Bessy zay fa zay moa ny PDG ny tamin'izany ingénieur polytechnicien izy hoe ingénieur des mines hoe la France sy misy manana centrale nucléaire miaraka amin'ny matière fissile anaovana ny électricité alohany taona 20. dia vahay ny Baiko izy Georges Bessy ho ampitaiko mipera miasa amiko tonga taminay izy tao amin'ny cantine zany hoe réfectoire zany dia nasiny divay teo hoe Côte d'Ivoire dia hoy izy Georges Bessy hoe zao izy zalahy zao ny Baiko ny filoham-pirenena alohany taona 20 sy misy manana indépendance énergétique la France nefa na dia zany ary a hitanareo Côte d'Ivoire sotroinareo
raha manao erreur de calcul anareo eo mandritra ny efa 100 taona sika sy misotro Côte d'Ivoire nasony ka mba endre sara daholo fitaina le asa avec rigueur. Izay ny baiko fantatray azy binina zany. Nahita pahombiazana ihany koa ny fomba fiasan'ny amiral Didier Ratsiraka rehefa nanome baiko izy ny ametrahana ny toby famokarana herinaratra isaky ny fivondronana hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Raiko indray na ny filoha Didier Ratsiraka tamin'izy hoe nisy fivondronana fitamboapolo sy nanana azy io teto Madagasikara. De hoy izy Didier Ratsiraka hoe tsy misy vitaina alohan'ny taona 2000 io. Fa sy te halala sony ako hoe zany fivondronana 6-0 zany. De Ratsiraka moa manana an'izay fizerizay hoe izy adolo ny mahafoloa am'Gérardmer hoe de bandiny Galeni ny mahafoloa, bandiny génie civil sy bandiny teknika ny alarbi. De naka olona anankitelo izy. Za zany ny solotenan'ny lycée technique ny alarbi, PCA, Rasoza Saola, solotenan'ny génie civil, izy ny ministre, de i Bob Angesferana, solotenan'ny Galenia, izy ny DG. De nalainy zay telo dady de nampidihana anaty tokoa de nosikosany ny mafy tao. Navoaka tam'izay mazava nesaka. Tadidiko tsara misy Rasoza tam'izay tonga de ivoaka. Ouais, monsieur le président, de vice-président, mbola sy mahazo mivoaka fa mbola sy niteny baraka iako. Ankoatran'ny fomba fanomezana baiko izay hafa mihitsy dia ny baiko omen'ny filoham-pirenena mihitsy koa no toa sarotra tanterahana hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Eritrereto fotsiny ary omaly manome baiko ny filoham-pirenena ary mampiseho sary. Io ny groupe 105 mégawatt tonga eo zay revako le izy hatramin'ny inona moa zany hatramin'ny corona moteur am'la sisy piston am'la sisy ninina am'la sisy culasse hoe hoentina de montena alohan'izao taona zao de hoy zako hoe ahoana moa zany nanatantarahana an'ireny le zavatra misy eto an-toerana sy raha naza lany baiko fa maika misy montage lava salamena. Sarotra noho izany ny lazana ho vita na tsy ho vita ny vahaolana narosony filoham-pirenena tao amin'ny televizion mpanjakana entina mahana ny olanjery sondrano hoy Gérard Andrialemiro Vasson. Fa tsy nanana fahatsorana politika na honnêteté politique ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Omaly mba nilaza fa efa nisy ny vahaolana ho an'ny jiro sy rano vonona tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha Era Rajaonarmampianina ho ny lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pireneny sy teny Randriana Soloniaiko androany. Novidin'ny malagasy lafo nefa io tsy fitiavan'ny filoham-pirenena an'ny filoha teo aloha Era Rajaonarmampianina io ho nambajany. Lasa lahatiny oera fotsiny araka izany no nataon'ny filoham-pirenena Omaly no sady mampiseho fampitondra tsy niomana izao fitondrana izao hoy sy teny Randriana Soloniaiko fintan'izay ary. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy izay mijaly ny tafa nataon'ny filoham-pirenena Omaly tao amin'ny televizionn'ny pirenena hoy ny filoha-hevitra fahafito lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko androany tamin'ny alalan'ny horonan-tsary mivantana nataony tao anatin'ny page Facebookny. Solombavam-bahoaka no itenenako aminareo nandroany. Lehiben'ny mpanohitra no nizarako anareo aniny zavatra nandroany iny satria naninona satria tsy mendrika ny vahoaka malagasy zay mijaly iny tafa zay nataonao iny tsy mendrika mihitsy za tsy mitena anao tsy nanao vahaolana ianao fa vahaolana tsy mamaholana fa mampihena azy kely fotsiny hay moa azaka ny vahoaka reo hoe hantsaka rano foana atsika mandritra ny roa taona zany ina ny zavatra handeha zany zavatra zany. Efa nisy vahaolana efa ela mantsy mahakasika ny angovo saingy tsy sahan'ny filoham-pirenena nolazaina hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Isan'izany nitetika asa volobe sy saofika izay natomboka ny filoha teo aloha Era Rajaonarmampianina saingy tsy notohizany Andry Rajoelina noho ny tsy fitiavany azy hoy ity lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ity. Tsy niteneny nga Rajoelina mihitsy tamaly fa efa nisy vahaolana tao satria ny solution tsika na tiana na tsy tiana dia saofika sy volobe fefa nisy vola tao fefa nisy olona hanao an'le asa fefa nisy société hanao an'le asa fa vitany ngaiky hery Rajaonarmampianina le izy de tsy nekeny ingay Rajoelina sy ny firongony sy ireo conseillerny ao misy conseillerny vazaha zay izay tena nanimba aniny contrat durée de travaux 5 ans dikan'izay zany tokony fa vita tokony fa tsy nanana olana atsika satria entona zao no nitondrany ingay Rajoelina. Manina tsy niteneny ingay Rajoelina amiko zany tsy manana an'izany hoe honnêteté politique
ingay rajoela manina raha mitsotra amin'ny malagasy rehetra ny vidiny malagasy lafo ny vidiny inona moa ty ny vidiny malagasy lafo zany ny tsy fitiavanao any président Hery Rajaonarimampiana. Tsy Antananarivo irery fa efa misy vahaolana hatrany amin'ny faritra hafa saingy tsy niaiky ny fahadisoany filoham-pirenena hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Masahianao miteny manohatra zao zavatra teneniko androany zao fa diso zao zavatra teneniko zao fa avokako ny dossier ny saofoka sy volobe. Hitanao tia tsy io ihany ny dossier anankiray zay efa niaraka tamin'io prière thème zay interconnecté tokony fa vita misy région maromaro Antsinanana Analamanga Antananarivo any iza mbo naratanana ty Alotsamangoro zao olana rehetra zao nefa nisy vahaolana manina tsy sahanao atria matoa anjiny rajoela miteny amin'ny malagasy rehetra niandry anao tamaly niandry anao tamaly hoe mba ho tenenao malagasy rehetra fa efa nisany vahaolana fa nanao fahadisoanao nanary an'io vahaolana io. Sapa fa tsy niomana amany olana eto amin'ny firenena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy sy teny Randriana Soloniaiko mbola sady mpitondra tsy mahay mitantana ihany koa azy izao fitondrana izao hoy ity filohan'ny lefitra fahafito eo anivony anteny meram-pirenena ity. Tena tsapo tsy niomana ianao hitondra firenena, tena tsapo ianao tsy niomana ianao handeha hamahany tena problema eto Madagasikara. Ary ity fitondrana ty azoko ambara fa fitondrana tsy manana vision, tsy manana vina, tsy manana jery-lavitra, tsy manana fahaizana mitsinjo mialohan'ny zavatra hisy mifototry zao olana crise ara-tsosialy zay iainantsika vahoaka zao. Tena tsapako koa tao anatin'ny teny nataonao iny fa ianao dia mpitondra tsy mahay mitantana zany hitatitra ino moa narade hitatitra gazoaly fotsiny fa tsy hainareo ao zay le izy fitondrana tsy mahay mametsaka ny lahara-pahameana raha tsy teny fotsiny ao an'io kiandrany Barea io kiandrany Mahamasina io 4 miliara napetrakanao tao. Raha iny vola iny napesantsika tamin'ny angova napesantsika tamin'ny rano angamba tsy de raha nanan'olana atsika amin'izao fotoana zao de tsy tahaka an'izao zavatra hoe mandeha matsaka rano ny vahoaka malagasy mijaly lany fotoana mandeha matsaka rano mandeha mitady rano sotroiny rano iandrony rano izao moa fa efa tenenao hoe fa tsy azo atao tsony ny manondraka. Lasa resaka oeraoera fotsiny araka izany no ataon'ny filoham-pirenena omaly reny hoy sy teny Randriana Soloniaiko. Tana tsapa rehefa niresaka ingay Rajoelina dia resaka zay moa teneniko iny hoe mbola tsy niova io rangahy io de resaka oeraoera. Nambaran'ny sy teny Randriana Soloniaiko moa androany fa tahaka ny fahagagana ny mahita anjery sondrano mandeha amin'izao.